Ampifaliana lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'ny teny ity tonga amin'ny fampianarana lalana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome voninahitra manokana ny Dadamala Iayava ho fanomboana ny teny, miarahaba ny Dadamala Iayava zany ary miarahaba manokana koa ny Iosoa ary manono ny hatsarany Iosoa amintsika rehetra izay efa manaraka ato an-tokantrano dia mirahazo antsika samy hotahiny Iosoa eo ampanomboany ny teny sy ny fampianarana izany. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra ato an-tokantrano indray ny tena koa ny ambasadeur-ny Iosoa Eliano mandroso ato an-tokantranontsika ny amin'izao anio izao Larana faefatra moa ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity ary matoka fa samy mihaino sy manaraka ny fampianarana atolontsika ny amin'ny zao anio izao ny amin'ny izay lohateny izay hoe mpaminany Israeliana ihany no azo ianona teny sy arahina. Hoy ny Andriamanitra Abrahama, ny ankoatran'izay dia tsisy izy intsony zany satria efa mazava be ny lalàna. Ka etsika zany raha nijery ilay fampianarana faharoa sy ny fahatelo tsika dia neta mihitsy ny hoe samy nanao zavatra tsy mety daholo ny olombelona, namoron'Andriamanitra tsy izy daholo ry zareo, nanonon'Andriamanitra tsy izy ary nivokatra an'izay dia samy lasa mpanota daholo. Kanefa miantso ny anaran'ny Andriamanitra, miantso hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra, nefa hitantsika tsara fa raha tena Andriamanitra Abrahama zany miaraka aminao dia tsy manota mihitsy ny ianao, ary izay mihitsy ny fahamarinana zay. Satria izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy manota mihitsy ary efa noporofontsika teto moa zany ny vetaveta, mpanenjika vehivavy sy mpanenjika lehilahy, mpimamy lava, lasa mangalatra, zany ny hafaran'ilay Andriamanitra narano, tsy Andriamanitra Abrahama zany, satria ny Andriamanitra Abrahama dia Iayava no anarany ary vokatra an'izany tsy fiarahana ato amin'ny Andriamanitra marina zany dia ianao fa lasa mpanota araka ny zava-marina. Dia tsy hitanao koa nefa ny ataonao moa zany miala amin'izay satria zahatra efa iainanao ilay izy zahatra efa arahanao ilay izy ka ahoana moa zany fomba androsiranao an'izany sary zany. Dia eo indray tsika zao nahita mihitsy ny hoe ho azy etra nanonon'Andriamanitra hafa ankoatra ny Iayava dia diso tahola satria izay ny Andriamanitra Abrahama efa nitonony tany amin'ny taona moins 2000 ka tsy ny bokinareo na ny Baiboly ny ampelantananareo izay nanovanova ny ho anarana io no ilazanareo fa marina ny ianareo, satria ny profita dia mpanota daholo nareo ary ho an'izay mpanota dia tsy nahita ary tsy mahafantatra an'io Andriamanitra io satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Izay natonga azy niady tamin'ny Israeliana ka nisaraka taminy ray izay aloha ka nanamorona boky koa azy ianao ka niantso io Andriamanitra Abrahama le anao dia tsy mety ary lasa mpanota koa ianao satria efa nambarany Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 2000 fa naran'izany Andriamanitra Abrahama zany tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any sy ny tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any dia Iayava no anaraka. Ka raha novainao zay dia zay sady efa profa mpanota ianao ka tsy ny boky izay nisoratanao taty amin'ny taona plus 600 taty na sahala amin'izany no lazainao fa marina ihany koa. Io zany dia efa naporofona ilay izy hoe mbasa mijery mitodika amin'ny marina amin'izay famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russie sy Ukraine fa miratsy dia miratsy ange efa risika na bomba nucléaire anio miprofa tonga ny farany ary tsy mety miravina intsony ny olana fa dia efa olana efa mandeha efa miraraka maneran-tany moa ilay olana ko inona intsony moa zany no azo atao amin'io finy hoe raha fotsy be verilona miandray zay ketolana tsy misy nina azo atao, tsy misy fanantenana azo atao raisina intsony fa dia efa hoe miandry ny fiafaran'ity tantara ity sisitsika izay mihitsy ny zava-marina zay. Ka mbola hijery ny toy ny teny antsika noho ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mbola jerevantsika foana hoe inandray zany ny toyny zany dia izao indray ny toyny zany hoe fa diso zany io anarana io diso hatrany amin'ny bokinao satria niporofona ilay anarana fa diso, niporofona ny bokina rehetrarehetra fa diso daholo. Ka rehefa diso moa zany dia inona intsony moa zany no antenay fa dia tena lasa nakany amin'ny lalan-diso daholo zany ny olombelona. Tsy olo tsy ilay Andriamanitra Abrahama no tompo ianao fa zavatra hafa mihitsy. Dia hijery indray tsika ny mikasika ny amin'ilay hoe
iza ny mpaminany tokony hoarahana am'izao andro farana zao. De aleo tsika hijery ny lalàna indray fa ny didy folo sy lalàna Mose nefany a de efa nampianariko atsika fa natokana manokana ho any zareo zanak'Israely. Ka raha voalalàna mivoaka avy eo anatin'ny tenin'ny Mose zany a de natokana ho an'ny zanak'Israely zany teny zany, tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely. Loara vakentsika no ny teny a satria maky didy indray tsika mantsy fa ny didy folo sy lalàna Mose a raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany de natokana ho an'ny zanak'Israely io. Loara jevantsika no ny teny Deutéronome 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany, satria hoe mpaminany no horesantsika hoe mpaminany iza no arahana. De ndao raha vakentsika indray ny Deutéronome 18:15 ary ny 18 a de ny 19. Deutéronome 18 a de manomboka amin'ny 15 a de ny 18 de ny 19. Mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avahandriamanitra ao a ho anao. Izy no henonareo. Eo tsany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza, de mpaminany avy eo aminao zany hoe avy eo Israely dikan'izany de avy amin'ny rahalahinao zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy, zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty satria zareo no nomena an'ilay lalàna araka ny efa nampianariko. De iza ary ty resana ty de iza ary ty resana ty hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny takanao. Iza le rahalahiny namoaka lalàna satria misy mieritreritra fa olo-kafa ty rahalahiny Israelianina ty de namoaka didy ny Andriamanitra Abrahama fa ity lalàna nomen'Andriamanitra ty a de natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany, tsy nomena ny hafa firenena mihitsiny io. Ka noho izany zany a ilay rahalahy resany eto zany a de ho an'zareo Israelianina ihany, rahalahandry Mose io zany, zany hoe avy ohatrany hoe mpirahalahy zany izy mirahalahy zany dikan'izay, zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazaina izany, zany hoe le mpaminany zany dia tsy maintsy Israelianina. Ndao raha vakentsika raha ny lalàna ao bokyny Salamo 147 a 19-20. Salamo 147 a 19-20. Milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely. Mazava-be le olona nomena le didy folo sy lalàna Mose ty zany a de natokana ho an'ny Jakôba ho an'ny Israely ihany, ka Jakôba moa tsy izy fa Israely ihany. Ary natokana ho an'zareo Israeliana ihany zany io teny io. Ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronome hoe mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahakana de avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny efa firenena mihitsy. Andin'ny 20 manamarina an'izany. Tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, zany hoe tsy hidirany efa firenena mihitsy zany resaka lalànan'ny Mose ka hitsofotsofoan'ny efa firenena. Zany hoe am'izao teny zao a de voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao, ka an'olo tena hoe za dia mpaminany Yahveh Andriamanitra Abrahama, satria ny Andriamanitra Abrahama de mametraka lalàna mihitsiny hoe tsy nomena anao hafa firenena zany didy folo sy lalàna Mose zany ka ianao ny hitsofoka ao anatin'ilay hoe ho lasa mpaminany Israelianina. Fa ny mahazo mitsofoka ho isan'ny mpaminany Israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama de namohan'ny Mose didy hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomena anao hafa firenena zany. Noho zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno an'le teny, tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany. Ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra reny, tsy fantatra anao zany ny fitsipiko dada Yahveh mikasika ny Israelianina io, zany hoe tsy azonao hidirana mihitsy io satria zavatra tsy fantatra anao. Matoa zany anao niditra tao a nandika lalàna, nandika ny didiny dada Yahveh, nandika ny didiny Andriamanitra Abrahama. Ka raha misy zany mpaminany laza fa izao dia mpaminany ato amin'ny tariky ny mpaminany Andriamanitra Abrahama, kanefa izy tsy Israelianina de efa diso araka an'io teny io.
fatsoana be vava zao sary zao. Raha vaketsika eny ny bokyny lalàna arikatra ny bokyny exodosy toko fahasiambin'ny folo exodosy toko fahasiambin'ny folo de ny andin'ny fahatelo fanapory fona fa tena hoe natokana ho any zanak'Israely mihitsiny ny miaino an'ity resaka didy folo sy lalàna Mose ty zay nitoriany Mose zany na hoe Moïse na Moses na Mosa o Joslama de zao vaketsika zao ny vakiny. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra exodosy 19:3 ka hatramin'ny 5 de niantso azy Yahva tao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lalàna Mose ty. Ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana zay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra soa mihoatra noho ny firina rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra. Eto zany ny teny de hoe tandremo ary le fanekeko ka ny mitandrina ny fanekeko de nitsindriana mafy ho an'ny zanak'Israely irery any. Tsy natokana ho an'ny hafa firenena mihitsy za fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery any. Ka izany teny zany zany de manino miteny mivantana amitsika mihitsy fa tena hoe tsy mety mihitsiny ny hafa firenena miditra ao ary tsy azo idiran'ny hafa firenena mihitsiny ao indrindra fa zany resaka hoe mpaminany zany de tsy mahazo miditra ho mpaminan'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ianao raha vao tsy Israely anina. Lalàna navoaka ny Andriamanitra Abrahama zany tamin'ny alalan'ny Mose zay efa niona taminy ary niaraka taminy. Ka ny Andriamanitra Mose zay Andriamanitra Abrahama mihitsy no teny hoe tsy mahazo miditra ao mihitsy ny hafa firenena. Tsy azo atao mpaminany zany ny Amerikana na Anglisy na Frantsay na Afrikana na Arabo na Sinoa na Australiana niza fa Israelianina irery any no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoaka ny Andriamanitra i Abrahama io zany. Ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vao tsy mpaminany Israeliana de tsy mety de tsy ianao zany mandinika eo izy le mpaminaninao. Samy mieritreritra samy mandinika ny azy fa mazava ny lalàna hoe rehefa tsy Israeliana io de tsy izy io lalàna zany ary tsy azonao toerina mihitsy zany satria Andriamanitra Abrahama mihitsy namoaka an'io didy io io zany rehefa tsy Israeliana le mpaminany arahanao de faute ianao ary mpanoty ianao mpandika lalàna ianao de ianao le hiara-ny atezerana io dada Yahva io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io zany hoe diso adresy ianao vao fitaka ianao zany ny dikan'izay mahitsy be le teny io niarantsika nijery samy miara-mahita atsika afaka jerevanao atrio anatin'ny bokyny Sefer Torah io vaketsika io any amin'ny bokyny Torah zany Exodosy zany gala Shemot ny dikan'izany de mazava be io teny io zao mpaminany Israeliana. Ka eo am'izay mpaminany Israeliana zay izy ara no mpaminany farany tao Israel. Iza no mpaminany farany. Ny mpaminany farany tao Israel de tsy iza fa Yahoshua. Io lay tena mpaminany farany Yahoshua no anarany ary voaporofo mihitsy zay teny zay araka ny boky tany Israel. Ny boky tany Israel mihitsy nanamarina fa tena mpaminany zany Yahoshua zany. Io lay nivainy zareo anarana hoe Jesosy na Jesoa zay Grika zany anarana zany ary navainy zay zao le ho an'ilay miantso an'izany Jesosy zany. Ho an'ny Islam ndray misy de miantso hoe Isa fa tsy Isa zany anarany fa Yahoshua. Reny le fandikana teny diso daholo reny de samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona fa ny mpaminany farany ny anarany de antsoina hoe Yahoshua ary zay miaraka amin'io mpaminany farany io dia tsy manota intsony satria io mpaminany farany io no nomeny io Andriamanitra Abrahama io ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika araka ny tantara tao Israel fa tena mpaminany zany ka zareo Israeliana no mamaritra ny mpaminany eo aminazy sy ny tsy mpaminany eo aminazy fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpaminany io na tsy mpaminany.
ka raha voampaminany ny olona anakay koa zay ny vahoaka de tsisy mahazo mikitika any satria izy no mitondra teny ka mazava ho azy moa ny zavatra nataon'zany Yahoshua zany tao Israel tena fanehoana ny hery sy ny fahefana de izy ny mpaminany farany araka ny voalaza ny boky tany Israel ndreny jerevantsika ary nisy nanoratra an'ireo boky reo de reo ny jerevantsika hoe mpaminany ve izy moa tsy milaza fa mpaminany tokoa izy de ny olona tsy mahay ny tantarany Israelianina no tena tsy mpaminany ary mbola hitantsika ihany zany amin'ny tenin'ireo any Israel de zay niaraka tamin'ireo mpaminany reo de lay mpaminany antsoina hoe Yahoshua nanana mpianatra izy ary tao amin'ny tantaran'ny mpianatra no nahitana zany histoira zany hoe mpaminany io Yahoshua io ary io no henonareo ary ny hainao azy tokoa ny vahoaka Israelianina ny hainony fampianarana zany Yahoshua zany ny vahoaka Israelianina ary amin'ny manarivorivo mihitsy nanaraka anazy teny an-dalana teny saingy ny alina moa le mpitondra fivavahana jiosy de ny vonoany ny jiosy natao Israelianina de ny vonoany ka ho jerevantsika ao anatin'ny soratra masina jiosy satria ao amin'ny jiosy ihany tsika maka an'le tantara zany de ao amin'ny soratra masina jiosy ndray misy le teo testamenta vaovao ka mitantara nyty Yahoshua ty zay testamenta vaovao zay de ny testamenta vaovao mihitsiny ny anaran'lay mitondra anazy de atao hoe Yahoshua de ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'lay mpaminany farany atao hoe Yahoshua de ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza atao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpaminany hoy ny vahoaka Israelianina ny vahoaka Israelianina mihitsy no miteny fa mpaminany izy ary be dehibe mihitsy nanaraka anazy satria tao no ny sitrany mahiratra ny jamo misy maty natsangany ny kilemaina natsangany ny marena nataona eno ny mona nataon'ny teny be dehibe zany ny marary no sitrany ny misy devolona voaka ny daoly ary lasa sitrana daoly de zany tantara zany voarakitra ohatrany boky ny jiosy zay mirakitra ny tantarany mpaminany daoly afakitsika mikasika am'izay hoe mpaminany marina ve ity atao hoe Yahoshua ty araka ny boky ny jiosy ihany ndao jerevantsika zay sary zay oarantsika kely ny teny araka ny somary mirejerekentsika toko sy ndininy aloha ho jerevantsika ao amin'ny iza moa zany Matthieu 21:11 Matthieu 21:11 de ny 46 jerevantsika vetivety ao tsika tokantrano Matthieu 21:11 to zany bokyny jiosy tokony bokyny jiosy to ndraisantsika tony zany alovakitsika aminoko amindiny 10 de ny faraky ambiny 10 ary no tafiditra tany Jerosalema izy Matthieu 21:10 de ny 11 de niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Yahoshua mpaminany zay avy any Nazareta any Galilia zay mazava zany fa tena ity Yahoshua ty ozy ny vahoaka dia mpaminany ary vahoaka Israeliany io niorakoraka be io voapirofo zany eto fa tena mpaminany Yahoshua zany hoe ny mpaminany Israelianina farany enona ary tokony ho arana zany mazava ho azy de ty Yahoshua ty satria io ny farany io zay ny voalazany soratra masina jiosy mahitsy be mihitsy ny teny hoe ny vahoaka mihitsy no niarany laza ary niorakoraka hoe mpaminany Yahoshua zao tonga zao lay avy any Nazareta any Galilia zay ary zay mazava zany fa tena mpaminany Yahoshua araka an'izao teny voalaza amitsika zao vakitsika neny manaraka Matthieu 21:46 ndray hoe sany sambotra ny Yahoshua ny mpitondra fivavahana jiosy satria ny vahoaka ny laza fa mpaminany izy ka so matiny vahoaka indray ianao tsy azoko tena mantsy ny mpaminany ao amin'ny andininy 9:70 Matthieu 21:46 de ny tambotra isambotra ny Yahoshua izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Yahoshua
Yahosoa mihitsy zany le mpaminany. Zay ny zava-marina zany zao. Tena mpaminany mihitsy ny Yahosoa. Ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy. Zany hoe ny mpaminany Israelina farany zany dia izao Yahosoa zao. None mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokin'ny Jaona 6:14. Jaona 6:14. Jaona toko fahenina. Jaona 6:14 zany reto daholo zany nena nilaza ny tantarany mombany amin'izany Yahosoa zany. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Yahosoa, ity tokoa ny ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao. Zay zany hoe nahita azy zany ny olona dia nafantatra amin'izay mihitsy hoe ity ilay mpaminany. Rehefa ren'ny olona ny zavatra nataony Yahosoa dia niarany teny ny olona rehetra hoe tena mpaminany ty Yahosoa ty. Ty tokoa ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao. Konfirmeny mihitsy ny tantara zany, tantarany Jiosy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Ty bokin'ny Jiosy daholo ty tenentsika etony dia milaza mihitsy ny tantara tao amin'ny Yahosoa fa ny vahoaka mihitsy no milaza fa tena mpaminany zany Yahosoa zany. Zay ny zava-misy zany. Ka tsy azo ny anglisy ho toeriny zany. Tsy azo ny sinoa toeriny zany. Tsy azo ny afrikanina toeriny zany. Tsy azo ny arabo toeriny zany. Tsy azo ny rosianina toeriny zany. Tsy azo ny japonais toeriny zany. Fa satria ny israeliana no teny zany. Tantaran zareo zany dia tsy azo no lavina. Ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany zany Yahosoa zany dia tsy misy olona mahazo manohitra an'izany. Antsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokin'ny Jiosy any ty hojerevantsika ty ao amin'ny bokin'ny Lioka indray ny vakitsika. Lioka 24:19. Lioka 24:19. Lioka 24 izy zany. Fa hoy izy taminy Lioka 24:19. Zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy ro lahy taminy, ny amin'ny Yahosoa avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy noho ny amin'ny asa izay nasehony sy ny famantarana nasehony, ny hery sy ny fahefanana anany dia ny aiky ny olona fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nametraka azy ho mpaminany tsy azo no lavina mihitsy zany. Izy niza mandany zany dia nonge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona. Le vahoaka kosa mahita ny zavatra nataony teny fa mpaminany io. Tsy azo no lavina le izy. Mpaminany lehibe izy. Zay hoe mpaminany avy aminao ny enonao ary ny afara teo amin'ny Yahosoa zany. Ary zany Yahosoa zany zay rehetra niaraka taminy dia tsy nanota intsony. Zay. Ary ty Yahosoa ty no namoaka didy. Namoaka didy izy araka ny Jaona 12:49. Fa didin'Andriamanitra ray mihitsy izy netiko. Jaona 12:49. Ka ho an'izay rehetra mametraka fa mpaminany, ka ny vahoaka moa nametraka hoe mpaminany dia tsy azo no lavina mihitsy zany. Dia ny mpaminany zany dia mitondra ny teny Yahova dia namoaka didy izy ny dikan'izay. Dia hoe apetraka ao amin'ilay mpaminany ny didiko izy ny tenin'ny dada Yahova. Le tare amin'ny Deutéronome 18:15. Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetraka ao ambava ny didiko dia ho lazainy aminareo ny teniko izay andidiko anazy. Dia eto koa zany nomenany Yahosoa koa ny didy araka ny Jaona 12:49-50. Jaona 12:49-50 ary no vakitsika. Dia etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany ary ny didy nomena azy dia ty ny fanamporifonina Jaona 12:49-50. Satria zao tsy niteny ahy fa niraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy zay ho toriko ary fantatra fa fiainana mandrakizay ny didiny. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka n'izay nolazaindray tamiko. Mazava be zany ny teny eto fa ity Yahosoa ty zany dia nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronome tary hoe
misy didy omena mpaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona, ary ny didy ao amin'ny Yehosoa dia ny didiny amin'ny fanafana ny olona amin'ny fahotana. Tsy mahay manao teny intsony izay miaraka aminy. Io le Andriamanitra Abrahama ny teny hoe mpaminany ny anonao, ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy dia hoe Yahosoa no anarany. Ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana izany ka tsisy afaka mandany izany mihitsy. Tsy azo lavina tahaka ny Isaia mpaminany dia ny eken'ny olona fa mpaminany Israelianina, tahaka ny Jeremia mpaminany dia ny eken'ny olona fa mpaminany Israelianina. Aotr'izany koa Yehosoa dia ny eken'ny vahoaka fa mpaminany Israelianina, ka tsy azo lavina mihitsy izany hatramin'ny farany. Satria nitondra ny teny ny dada mahayava izy araka ny teny mpaminany. Mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanampolofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany. Fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko izay teny izay. Fa eto dia miteny mihitsy hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina izay mahafantatra ny ato hoe mpaminany, dia ireo mihitsy no teny mivantana mihitsy hoe mpaminany io Yehosoa io. Mpaminany izy. Ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'izao tontolo izao, ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Izy ny fanekena vaovao. Izay moa izany amin'ny Israelianina izay resaka izay no mandeha, fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany izany fa izay indray resaka samy Israelianina izany sujet izany. Fa eto fotsiny ilay misintona antsika hoe ny mpaminany enoana izany, ny mpaminana farany Israelianina dia ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny dia ity atao hoe Yahosoa ity, ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny izay tsy azonao lavina mihitsiny no nametraka fa tena mpaminany izy. Izany tsy azonao lavina, tsy azon'izy aniza lavina satria ny vahoaka Israelianina no tsindriko mafy teo no nilaza fa tena mpaminany izy. Mazava zay amin'izao vaninandrontsika zao arany, satria hitantsika fa ity Yehosoa ity ny mpaminany farany. Inona ary ny tenin'io Yehosoa io mikasika ny amin'ny mpaminany? Satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enoana, mivoaka amin'ny vavany zany le didy no enoana. Dia mbola amin'ny bokyny Jiosiany no jerevantsika araka amin'ny boky, misy boky atao hoe Apokalipsy indray, mbola bokyny Jiosiany zay. Ao anatin'izany boky ny Apokalipsy zany misy ny fanambarana nataon'izany Yehosoa zany. Fa ny mpaminany indray amin'izao vaninandrontsika zao dia izay mitory an'i Yehosoa. Ny olona mitory an'i Yehosoa no atao hoe mpaminany amin'izao vaninandro farany zao, ka tsy misy olombelona mitory an'izany anaran'i Yehosoa ilay manala amin'ny fahotana ary lasa tsy mpanoty antsony izay miaraka aminy eto ambonin'ity planeta terrenareo ity afa-tsy ny ambasadeurn'i Yehosoa izay antsoina amin'ny anarana hoe Elia. Elia rehetra sisa no mitondra an'izany anarana zany zao, ary mampianatra an'izany atao hoe Yehosoa zany. Tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Yehosoa rery ihany, satria ny didiny Yehosoa dia sao hoe araka ny didiny Andriamanitra Abrahama io taminazy. Andriamanitra Abrahama no teny taminy hoe zao ny lalàna, Apokalipsy 19:10, fa ny filazanan'i Yehosoa ao amin'izay milaza ny Yehosoa zay ao indray ny fanahany faminaniana no mandeha. Didy vaovaonay zany hoe maninona ny lasa ohatran'izany, satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra. Dia Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy dia lozika be izay mitory an'i Yehosoa indray makany amin'ny jentilisa any no misy an'ny fanahany faminaniana. Dia zao hitanareo eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao, Apokalipsy 19:10, ary zay ny amaranantsika anazy androany. Fokely ny fampianarana tamin'ity anio ity fa tsy maninona zany anefany satria zay koa ny mapety anazy. Apokalipsy 19:10, Apokalipsy 19:10, dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy, ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho, sady namandreo rahalanao izay mitazona ny filazanany tanany filazanan'i Yehosoa. Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanan'i Yehosoa no fanahany faminaniana. Izany hoe ny olona milaza ny Yehosoa zany dia zao ataony ambasadeurn'i Yehosoa Elia zao. Zao ataony Elia zao zany no proof fa mandeha indray ny fanahany faminaniana. Ao amin'ny Yehosoa mantsy ilay fanahany faminaniana, izy ny mpaminany farany,
ary izy ny mamoaka baiko farany. Dia ny baiko farana voakan'izany Yehosoa zany dia soa ny filazana azy indray a, ny fitorianany Yehosoa, satria rehefa mitoriana Yehosoa dia tsy maintsy mitorany Yahva zay naniraka anazy. Dia ny filazana an'izany Yahva sy Yehosoa zany a, zay ny atao hoe ao ny fanahin'ny faminaniana. Zay ny didina voakan'Andriamanitra farany dia Andriamanitra Abrahama. Dia ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny ity, fa jery endrika hafa tsika ny amin'ny manaraka, fa ampy aloha zay eritretinareo hoe mpaminaniza no enona zany zao. Dia mpaminany Israeliana ary tsy mahazo mivoaka amin'izay ianao. Ohatrany hoe ahoana mampaminany anao indray ary ambasadiokany Yehosoa, ny ambasadiokany Yehosoa zany dia mpaminany mihitsy izy a. Elia zany mpaminany, Elia ilay tany alobe tany mpaminany, tany andron'ny Yahaba-mpanjaka mpaminany izy. Dia mahatonga hoe Elia mpaminany, Elia mpaminany, le même personnage no misy amin'izao tsika miteny zao. Amin'izao tsika miteny zao, ohatsy ny teny dada Yahva nampitondrainany Yehosoa mpaminany dia hoe zay mitory any Yehosoa. Satria rehefa mitory any Yehosoa dia automatika mitory any dada maly Yahva, Andriamanitra Abrahama. Dia ao indray ny fanahin'ny faminaniana, ao ny fanahin'ny faminaniana. Zay no mahatonga hoe zay olona miaraka amin'ny Yehosoa eo eto ambon'ity tany ity, reo ihany sisa no afaka amin'ny fahotana. Zay ny atao hoe zavatra sarobidy nomeny dada Yahva tany alalan'ilay mpaminany farany. Ho resantsika amin'izay ny tontolo ny mpaminany farany io Yehosoa, ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io, satria ny mampaminany any Elia dia noho ny amin'ny Yehosoa. Nefa n'izany Yehosoa zany ilay nyteny hoe aza manota intsony, tahaka ny ataony dada Yahva hoe za tsy tia mpanota. Ity mpaminany farany Yehosoa ty koa miteny hoe aza manota intsony a, dia tahaka ny Elia koa miteny hoe aza manota intsony. Ary zay miaraka amin'ny Elia hatrany dia tsy mahay manota intsony, satria izay le fahefana ao amin'ny Yehosoa malala ho azy ny voninahitra manakiseo nazy mianaka. Dia dada Yahva satria moa tena akaiky ty mpaminany rany hiraka, ho resantsika ny momba anazy fa tena mpaminany mihitsy izy. Dia amafitsika zay teny zay hoe ity mpaminany ity a dia tena tsy maintsy arahana ny teniny. Izy no teny hoe aza manota intsony. Jauna 5:9 hoe aza manota intsony ozy izy. Jauna 8:11. Zany ny zahatra faratampon'ny teny dada maly Yahva zany. Zany ny tsara indrindra zany. Boky ny Israeliana ihany ty a. Jauna 5:11. Ary izy tsy misy tongoka dia hoe Yehosoa, zaho koa tsy manameloka anao a, mandehana ary amin'izao sisa izao a aza manota intsony. Zany ny déclaration zany Yehosoa, ilay tena mpaminany lehibe sady mpaminany farany tao Israela. Fa zao ndimbiasan'ny Elia zao a, tsy misy afa-tsy Elia rery no mandimbiasa, satria ato amin'ny Elia koa ny toriana zany hoe tsy mahay manota intsony, satria mitory an'ilay Yehosoa ilay tena marina, ilay mpaminany farany Israeliana. Dia ho mihitsy atsika nijery hoe tena mpaminany vizy efa voalazantsika teo. Inona koa ny toetrany a, horesantsika daholo zany, fa ampy aloha ny amin'ny androany. Dia mbola jevantsika koa ny Jauna 5:14, Jauna 5:5 andininy 7:10 indray a, mbola niresaka tamin'ity lehilahy ty indray izy. Dia hoy taminy hoe tandremo aza manota intsony ianao. Jauna 5:14. Rehefa afaka zany, zany hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy, tsy tia fahotana. Dia Andriamanitra Abrahama, Elohei-ny Israely zany dikan'izany Andriamanitra zany, Elohei-ny Abrahama zany. Rehefa afaka zany dia hitany Yehosoa atao kianjan'ny tempoly raha lehilahy, ka hoy izy taminy, indro efa sitrany ianao a, aza manota intsony fandraho anjoanao zay ratsy noho teo. Ity mpaminany Israeliana farany ity zany tena mitovy toetra mihitsy ny amin'ilay naniraka azy Yahva, Andriamanitra Abrahama. Mitovy toetra amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy, satria manizingizina mihitsy izy hoe aza manota intsony. Dia mifanaraka amin'ny teny dada Yahva hoe Isaia 59:1-2, mifanaraka tsara mihitsy ny teniny izy ireo a. Isaia 59:1-2. Ino inky ty teny ty? Indro ny tanany Yahva tsy fohy fa mavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny taviny aminareo, ka dia tsy mihaino izy. Tena alan'Andriamanitra mihitsy ny hita hoe olona mpanota zany. Mifanohitra amin'ny dada Yahva mihitsy zany ny Andriamanitra Abrahama, tsy tia mpanota.
de tonga tokoa lay mpaminany farany de tena nizigizana mihitsiny hoe aza manota intsony fa tsy tian'io andriamanitra ray ay ava io mihitsiny andriamanitra abrahama zany olona manota zany zany nandringanany rehetrarehetra hatram'izay noho zany miteny amitsika etrarehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady am'izany atsarana zany tonga aminareo le tenyle mpaminany farany andeo hitodika any amin'ny am'izay tsy izy akory ny teniny fa teny le naniraka anazy ihany le andriamanitra abrahama lay andriamanitra abrahama ihany no maniraka an'io mpaminany farany io ary natonga anazy ny teny mihitsiny hoe tsy manao tentsony zay miaraka amiko satria zay ny tena tiany io dada iavatongavan'io lay andriamanitra abrahama satria mankala mpanota io andriamanitra abrahama io ary ny mpaminanina seniny enona de mpaminany israeliany irery ihany tsy mahazo makampaminany afaka ohatran'izay no fa raha voaniovy mpaminany israeliany io de efa tsy izy ianao zay nydikazy efa diso daolo zay nataonao ary rehefa miaraka ny zavatra diso moanao de mazavo azy fa diso anao hatrany fara tsy miaraka ami andriamanitra abrahama io zany ianao zany hoe tena diso adresy tanteraka ka izany moa ny antony any amonjenatsika etra zay mandray amy zao tsika miteny zao hoe andeo hiverina amy andriamanitra abrahama am'izay sokatra anao ngeny tanany zao ty amonjy anao izy satria raha voa mpanota anao izy andriamanitra abrahama io za tsy meny mpanota ary zay nijerevantsika inona daoly ary ny tenyle mpaminany farany ohatra mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy impaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy interdit zany ato am'ty famarinana fototra ty ny andriamanitra abrahama tsy tia zany lehilahy manambady be dehibe zany tsy tia mampirafy tsy ekely zany nambarany mpaminany farany daolo zany zay natonga nanteny hoe mpaminany israely any ary ny vahoaka no nametraka ny ty ahosoaty io mpaminany fa ny jiosy ny nankala anazy de namono anazy vonono zareo daolo moa zay mpaminany rehetrarehetra ny teny izy vonono reo mpitondra fihovanana jiosy reo raha tsy saina be le mpitondra fihovanana jiosy zay le izy fa de mirary soatsika etra samy hotahiny eo soa ary rehefa resy lahatra ianao de manatona ny elia fa elia teny amonjy anao elia tena navitra anao elia tena zay rehetra fomba fana manavitra anao de ho atao daholo satria manavitra zao satria ho avy ny fandringanana ty taninareo ty zareo tsara ny histoira mahazo an'io rosia rosia sy ukraine moa tsy ny mahazo any sia moa fa mahazo ny ukraine fa tsy misy me miady amy rosia zany eliany nampianatra an'izany ary hitantsika eo ny toy ary efa hitanao fa zaratsy rehefa te hitaloza de mety iva amin'ny rosia io hitantsika eo ny toy eny fa mantanomeko anareo zay tsy misy me miady amy rosia zany na hitambatra dolo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany reo natao hoe firenena mody maty fa teny ny mpaminany elia zany fa namafisana zay efa voalaza tany aloha tany ary tsy indrina mafy mihitsiny hoe tsisy miova ny teniny dada malalanay iay ava manaraka ny teniny daolo zao tontolo zao adalany ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny rosia io fa aratsy zao tao io mbola resantsika ety daolo zany raha misy ny fotoana ny orinany fa zao anao mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny andriamanitra abrahama iay ava ary manarano lay mpaminany faran'izay ny rany iahosoanao anarana inona daoly ara ny qualité na ny zavatsoa ao am'ty iahosoa tya zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka fa tena tsara izy na de anao maheny hoe tsy manotentsony zay miaraka aminy tsy zatra mafinanitra ve zany aminao inona ny teny io andriamanitra io raha tsy i andriamanitra abrahama io ny teny tsy tia mpanota izy jereo nanaovan'ny israely any tena mpiteny ary teo am'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'andriamanitra namorona boky de nanonon'andriamanitra hafa nanao boky hafa daholo zavatra hafa daholo ny soratan'ny olona indrisy mampareo zany sary zany tonga elia merina zao tontolo zao iverina amin'io iay ava io de teny ianao reny zany merina zao tontolo zao dao anampy ana ampio fotsiny ary efa fantatra fa marina ny teny dao tsika hiaraka manory ianao ny dikan'izay raha tianao zany no afaka ny fahotana zany hoe ary tena mba tianao zany andriamanitra abrahama zany aza manahaka nantenanao andeha ao anatin'ny marina aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina am'izay ampio ny lalana ny marina fa sambatra zany aty hoe afaka ny fahotana zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana zany ve tsy mba irinao zavatra tokony irinana e zany
ka tsy mahafaly anao hoe mahita ny olona miverina am'le andriamanitra marina fa voafitaka atao lay izy zao tontolo zao potika mihitsy zao tontolo zao tena ny potehiny devoly zao tontolo zao fotoana ny fiverenana zao andeontsika iverinao amin'ny marina voapirofo ny andriamanitra abrahama iza izy voapirofo ny toetrana fa tsy te fahotana izy zay nanapotehany israelianina ary mpaminany rehetra dia niteny taony hoe tsy te fahotana izy ina mpaminany farany nambara araka lalàna mose mose zay miaraka amin'ny andriamanitra abrahama ihany iaiavano anarany anjarantsika am'izay ny miverina mitodika ao any amin'ny andriamanitra marina iaiavano anarany ary rehefa resy lahatra ho ianao manatona ny Elia ary andao tao batisa fa tsy maintsy atao batisa vo mety io batisa amin'ny fiarahanao amin'ny andriamanitra abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahosoa zay ny raha ro resantsika daholo zany fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany hoe andriamanitra abrahama mialo amin'ny fahotana ary tsy manao taintsony miaraka amin'ny lay mpamina ny farany raha nampitondray ny teny sy ny didiny ary ny lalàny hoe aza manao taintsony fa tsy mety ary ty mpamina ny farany ty mihitsy no teny hoe io andriamanitra iaiava io dia parfait izy io io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy ka ao amin'ny ty Yahosoa ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona vo tena lasa parfait mihitsy zay ianao eva kitsikety koa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 dia vaky mbola bokyny israelianina ty tao amin'izany bokyny lay mpamina ny farany bokyny mpamina ny farany zany ty resantsika ty Matthieu 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitry ny lanita ny an-danitra zany zany hoe didina voaka nyty mpamina ny farany ty atao hoe Yahosoa ty koa izy hoe tsy maintsy tanteraka vo mety tsy mbola nisy olona nasany teny an'izany na mpamina ny teny an'izany fa tsy izy rehetra ary tena marina fa zay miaraka aminy tena tanteraka tahaka ny Elia miaraka aminy tanteraka zay tanteraka zany Elia zany tsy mety manao ratsy zany ary tsy may manao ratsy zany dia tsy zarery fa reo zanak'Andriamanitra na zanaky ny avo indrindra zanaky ny Andriamanitra Abrahama zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama rehetra sy miaraka amin'ity Yahosoa mpamina ny farany ty dia tena lasa tsy manota intsony tena tsy manota intsony mihitsy homme parfait zany ka tena Andriamanitra zany le Andriamanitra i Abrahama zay le nitadiaviny le tena olona tonga lafatra tanteraka tsy manota intsony rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra i Abrahama araka zao nampianariko zao anao dia miaraka amin'ilay mpamina ny farany zay nyteneniny Yahosoa dia tena tsy manota intsony ianao fa marina zany teny zany tsy te mpanota io Andriamanitra Abrahama io tsy te fahotana izy zay ny famaranako ny teny koa dia mirary soa antsika rehetra ho tonga soa ty amin'ny Yahosoa dia ho tonga soa ty amin'ny dada mala iaiava Andriamanitra Abrahama ndao hiverina daholo ndao hitodika any amin'ilay mpamina ny farany zay nampitondraina teny Yahosoa no anarany ary izy no milaza io Yahosoa iny no teny farany mpamina ny Iseana fa teny izy hoe zay mitory any Yahosoa rery ihany zay ihany manana ny fanahy faminana iny ka tsy misy nitory sy nampianatra zany Yahosoa sy ny momba azy zany teto afa-tsy Elia rery ihany zay no mampamina ny farany any Elia ary tsy misy tsony koa aorianany Elia mirary soanao tonga amin'ny fitiavana an'ilay Andriamanitra Abrahama ty avy any amin'ny daholo ny fototrany io Andriamanitra Abrahama daholo ny fototra an'izao famarinana zao ary tao amin'ny bokyny Israelianina daholo nakatsika an'izao tsy misy bokyny malagasy ty na bokyny anglisy na bokyny Amerikana fa bokyny Israelianina zay nandehanana zany teny zany zay no nahitantsika zao famarinana rehetrarehetra zao ka hiantsona antsika hoe andao hitodika daholo am'izay ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama ary anaraka n'ilay mpamina ny farany satria ao no lakileny men'Andriamanitra Abrahama am'izay hoe ao am'izay nareo mandeha ty izy ny mpamina ny farany tsy misy tsony taorinany mpamina ny Israelianina ary tena ary ianao e malagasy koa ianao milaza fa ianao koa mba mpaminany nefa nivakiko ny lalàna fa io Yahosoa io nefa nahazo didy avy any amin'ny dada
Yahva Andriamanitra Abrahama hoe izay mitory anao, satria izay mitory anazy de mitory an'io Andriamanitra Abrahama ihany koa Yahavanao anarany, izay mitory any Yehosoa ka ingamo Yehosoa tonga teo raha tsy nisy an'io ino moa ity ina moa raha tsy tonga io mpaminany io tsy afaka nandeha ny mpaminany raha tsy nisy mpaminany koa ny teny anazy. De gaga ianao apiko kely hoe ary ianao to miteny hoe azana n'ilay mpaminany izay indrindra. Ampianatra an'izay kely indray aloha parantesy kely. Ozy ny olona hoe tsy niteraka io Andriamanitra io. Sabe dehibe ny fampianarana manao an'izay any. Ka nareo namorona boky zany any amin'ny boky hafa any no misy an'izany. Izay bokin'ny foronina dia lasa zany izy. Fa raha vao bokin'ny Israelianina dia tena misy mihitsy izany teny zany. Tena misy zany. Lola vakentsika le teny. Andao vakentsika ny bokin'ny Salamo. Fa ny bokin'ny Salamo mihitsy no miteny hoe zanako ianao izy dada Yahva, ilay Andriamanitra Abrahama. Zanako ianao, za niteraka anao androany. Ka ny bokin'ny Israelianina rehetra amin'ny Sefer Torah-ny Jiosy dia milaza mihitsy fa tena miteraka io Andriamanitra Abrahama io. Voalaza ao zany. Fa rehefa boky hafa any dia mizahatra hafa ny teneny. Fa ny boky réel ao anatin'ny Jiosy dia niteraka io Andriamanitra io. Donay vakentsika izay teny izay araka ny bokin'ny Psalme na Psaume na Salamo. Salamo firme izy teo. Salamo 2:7. Salamo 2:7. Salamo 2:7. Ilaza zava-boatendry aho. Yahva nilaza tamiko hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Ka tena miteraka mihitsy ny io Yahva io araka ny soratra io ao anatin'ny bokin'ny Jiosy zany. Ka raha ianao raha mamaly tsisy an'izany ka izay ilay hoe ianao no te hipetraka any amin'ny izay nisy ianao any, fa raha mipetraka aty amin'ny Sefer Torah-ny Jiosy ianao dia voalaza mazava ao zany raha tsy azo milavina fa ny bokin'ny Jiosy ao amin'ny Sefer Torah-ny Jiosy dia milaza mihitsy fa niteraka io Andriamanitra io. Fizinay tsy miteraka ohatran'ny vehivavy miteraka. Zay moa koa madiso ny olona indray zay. Fa niteraka araka ny teny. Raha niteraka zany izy an'ity Yahosoa ty dia naterany tamin'ny teny. Ka raha Yahosoa ny resana zany dia io mihitsy ilay naterany io. Ary izay moa tonga antsika hijery an'izay hoe tena zanany mihitsy io. Donay antsika hijery boky Salamo 2:20, Salamo 82:6. Donay antsika hijery boky anankiray. Ola amin'ny bokin'ny Salamo ihany. Salamo 82:6. Hoy izao, Andriamanitra ianareo ary zanakiny avo indrindra ianareo rehetra. Miteraka zany Andriamanitra ny dikan'izany. Satria misy zanakiny avo indrindra ary le zanany nataony hoe Andriamanitra ianareo. Miteraka zany io Andriamanitra io ny dikan'izay ao amin'ny bokin'ny Jiosy, any amin'ny bokin'ny Salamo. Ka tsy azonao lavina koa zany satria ao anatin'ny bokin'ny Jiosy zany. Le Andriamanitra Abrahama ny teny izany mihitsy. Fizinay hoa tsy niteraka ohatran'ny vehivavy miteraka fa araka ny teny. Dia izay na tonga ilay mpaminany ny teny hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Izany hoe ity Yehosoa ty zany araka ny nampianariny Yehosoa io dia tsy nateraka ohatran'ny vehivavy ateraka fa nateraka tamin'ny teny. Raha vao ny teny zany io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny namorona zao tontolo zao dia iny teny iny no atao hoe Yahosoa. Zay. Fa tsy nateraka ohatran'ny vehivavy miteraka fa ny fiteraka an'Andriamanitra zany ao amin'ny teny izy no miteraka. Vakentsika ny Jaona toko voalohany zany bokin'ny Jiosy daholo miteny an'izany Jaona toko voalohany 1:1. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsisy nahariana izao zavatra ary zao na idea iray aza. Ao amin'ny bokin'ny Jiosy zany dia ny bokin'ilay mpamina ny farany Yahosoa dia izy mihitsy no laza fa izy dia tamin'ny voalohany ary ny teny izay tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Bokin'ny Jiosy daholo miteny an'izany. Jerevantsika tary amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny Jiosy tany aloha dia milaza mihitsy hoe fa niteraka Andriamanitra ary zany niteraka anao izy androany. Tsy azo lavina mihitsy izy zay. Tena nisy zany zavatra zany.
ary ilay fiterana kory tsy oatra vehivavy miteraka fa io voalaza io hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny to amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra ary izy de to amin'andriamanitra tamin'ny voalohany ka rehefa nivoaka zany le teny de inona teo niteraka izy tamin'ilay io andriamanitra abrahama ny teny de iny teny inona teo hoe zanany ary zay zanan'izay na teo hoe Yahoshua ary lay teny izy de tonga nofo kanonona tamintsika zay ny voalaza zany ka mbola ho anaporo fa tsika lava be mikasika any am'izay fa inatso moa ny valinao am'izany teny zany ka fa mazava iny izy satria lay mpaminany mihitsy no ny teny fa nahazo didy avy any amin'ny dada Yava izy ary mariny zany ary ny bokyny Sefer Torah ny Jiosy misalamo ny teny fa tena niteraka eo andriamanitra io de tsy azonao lavina ny izy raha mandany zany de tsy pahanao ny tenyle andriamanitra Abrahama satria tany amin'ny Jiosy no nahitana anazy zay ny tonga antsika nijery an'le hoe boky inona ny tokony ho arahana rehefa nijery de boky tokony arahana de bokyny Jiosy no arahanao bokyny Israeliana no zany ny famantaranao ny marina rehetra de ao bokyny Israeliana fa tsy any amin'ny bokyny foroporonona ny anananany ohatra na zay boky mety ambarambaran'olona aminao fa zay boky tena avy any amin'ny zareo Jiosy ary zay le fahamarinana hoe niteraka io andriamanitra io ka tsy azonao lavina le izy ary ty mpaminany farany ity zay nampitondray ny teny hoe Yahoshua de tena zanana naterany mihitsy noho ny amin'ny teny fa tsy nohony hoe niteraka ohatran'ny vehivavy izy tsy ndriko tsara fa lay rehefa ny teny izy de nataony hoe zanany ny teniny de ianao tsy afaka mamasy aty zay ny teniko am'andriamanitra azy tsy azonao lavina zay zavatra zay zay ny teny taka ny rehefa namorona izy de mamorona zay ny mandriamanitra Abrahama azy ka mifarana atreo zany ny teny mazava tsara amitsika rehetra zay ny fahamarinana mazava tsara amitsika rehetra zay mikasika an'le hoe Yahoshua mpaminany farany sady nambaran'io andriamanitra io fa tena zanany mihitsy tena zanany izy lay teny tao amin'andriamanitra hatramin'ny voalohany ary izy no nevizao rehetra zao natateraka ny fahamarinana rehetra ny amin'ny famoronana zany de tao amin'ny daholo araka nambarana le mpaminany Israeliana farana ka raha vao manaiky ianao fa mpaminany Israeliana Yahoshua hoy ny vahoaka Israeliana de zanak'andriamanitra izy tsy azonao lavina izy le zanak'andriamanitra teny entarika hatramin'ny bokyny Sefer Torah hoe zanako ianao zany teraka anao andro ka izay olona zay tsy izy fa lay mpaminany farana teo hoe Yahoshua lay ny teny hoe aza manao taintsony zany hoe tena mitovy toetra mihitsy nisy lay dadany hoe aza manao taintsony ianao zay ary zay niaraka tamin'ny rehetra hatrany de tsisy nanotoetsony fa tena afaka ny fahotana marina ny teny ny ainga atao anatin'ny bokyny Jiosy ray manontolotsika hatrany amin'ny mpaminany farany Yahoshua nanarana ary miporofoky fa tena zanak'andriamanitra izy zanako Yava io de amboariko tsara am'izay ny ahitsiko tsara ny fihevitranao hoe niteraka andriamanitra tsy miteraka ohatran'ny vehivavy sanatria fa rehefa niteny izy de iny le natao hoe ary niteraka izy iny le niteneny hoe za miteraka anao zay efa tiany zany de zayko fa tokony ina kosa ny ary moa anao ho paralelina aminazy ve ka tsy miady aminy ve anao ray zany normalna be to hoe zanany ianao fa tsy hoe paralelina amin'andriamanitra ianao fa zanany tsara ne zany tsisy maratsy an'izany mihitsy ka de nefa izy miporofoka araka ny soatra masina ny Jiosy ary zay ninao an'zanitra de afaka mifahotana zay de zay ny antony averiko tsara tsy dikony mandeha hoe natonga atsika hoe boky inona ny tokony ho arahana raha ijeriny marina anao mikasika amin'ny andriamanitra Abrahama io ary tena ho tafaraka aminy de nomeko hoe arao ny bokyny Jiosy Sefer Torah ny Jiosy tao amin'ny Sefer Torah ny Jiosy nisy teny hoe de nanteraka eo andriamanitra io ka raha boky hafa anao raha anao de tsisy an'izany fa ny contraire an'izany misy any ko micontraliziko fa raha tena bokyny Jiosy ny tsy rehefa anao de niteraka izy meko anao teo ny teny mikasika ny am'izay de zay ny fiarahantsika ndray tamin'izao misy io mirary so atsika rehetra samitainao soa ary rehefa resy latinao de manatona ny Eliandro anao batisa fa fotoanany batisa zao afaka miantso anao amin'ny telefona na tsova za tomko tena natao batisa na anglisy ianao na amerikana na sinoa na japonais na iny ianao na iny ianao afaka miantso ny Elia daholo nareo hoe zay tomko de tena resy lata mangataka se mba atao batisa mba tonga avaty anao raha afaka makaty manao any amin'ny 2026 vo misy batisa ty fa neny amin'ny hafa firena afaka makany Elia atsika ny atao am'izay fa zay hoe fa mandeha io arakaraka rehefa misy de efa mandeha zay fa mandeha Elia rehefa misy miantso de mandeha
ka tena mitady an'Andriamanitra marina ianao ary maniry ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ho hita eo foana zany de mirazo otrika samy tenao soa de ao antsika hariva afaka sotra betsaka dada malala iayavany amin'izany teny rehetra zany fa tena fitiavany zany ary tena famonjena. Eliana mpianatra ny olona ny amin'ny iverenana aminao ary tena nasiako teo maso izy rehetra ny famarihana fa tena marina ianao, tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao le Andriamanitra Abrahama, iaiavanao anaranao, tsy tia fahotany ianao halanao zany ary zany teny zany nampitondrainao le mpamina no farany Iahosoanao anarana hoe aza manao taintsoa ary aoko ho tanteraka ianareo, zany ny teny le mpamina ny farany. Sotra dada mara iavao taio ara zao teny rehetra zao mba hitondra soa amin'izay tramiaina, hitondra famonjena sy fanavotana amin'izay mandre hitany zay rehetra miainanao, avoto zay rehetra mbola tsy mahafantatra ny marina, vonjeo zao tontolo zao, vonjeo ny hafafirina rehetra akoatra amin'ny malagasy, avoty zay rehetra maniry ny hoafitra, afao zay teo afaka rehetrarehetra. Dada Maria avao tonga ny andro famonjena ho an'izao tontolo zao, aseho ny sandrinao mahery, aoka tena andeha ny hery sy ny fahefanao ho voninahitry ny ranomasina. Dada Maria va voninahitrinao mandrakasay, apeo Elia amin'ny asa nampanaovinao azy, aseho ny voninahitranao amin'ny anaranao. Dada Maria va no andefasana n'izany teny zany de ho any aminao zany teny zany de amin'ny alalan'ny Iahosoa. Sotra Dada Maria va, aleluia, amen. De zay ny fiarahantsika indray tamin'ny teny io tia, nametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka indray veloma tomboka.